Mpampianatra avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony sy reto mpikarika anivon'ny université miisa 10 izay avy amin'ny faritany 5 dia nitoly Ratananarivo Tamatavy Fianaratsoa ary mahajanga mpampiantrano no manao atrikasa ho fanatsarana ny kalitao fampianarana no hiompana ny fionana eto. Ka ireto mpampianatra anivon'ny sampampianarana UGM no mahazo tombony amin'ny atrikasa ity. Ny zavatra kendrena za dia mba hananana mpianatra maharaka tsara ny zavatra ilain'ny entreprise aloha orinasa ka alohan'ny atongavana amin'izay dia zavatra anankiroa zavatra tsy maintsy ataon'ny établissement zany raha mbola établissement d'enseignement supérieur ihany koa izy, ny fampianarana ny ampianarana dia ny fampianarana eo anivon'ny orinasa satria iny ny tena zavatra lehibe indrindra amin'ny fiainan'ny université sy ny fiainan'ny ara économique eo amin'ilay firenena anankiray zany dia ny any amin'ny fahaizan'ireo mpianatra miatrika ny asany. Ho fanomezana ny lanjany diplôma azony reto mpianatra mivoaka amin'ity sampampianarana ity rehefa miatrika asa sy hivoaka any ivelany ny mpianatra iray. Misy teboka maromaro mantsy ho dinina amin'ity atrika asa ity na eo amin'ny ara-teknika. Famolavolana ahoana ny fomba anehoana ny voka-pamokarana izay ataon'ny mpianatra any amin'ny orinasa. Nisany sampampianarana iray eo anivon'ny université ny UIGM na ny Institut Université de Gestion et de Management. Nandritry ny 3 andro manto no hiona eto reto manampahaizana ireto ary nambarany rehetra raha tamin'ny fanokafana fa hitondra avo ny lanjan'ny fampianarana eo amin'ny sekoly ambaratonga ambony izao atrikasa izao.